IACM radio anareo zao tandindona mitondra vohoka tantara indray miseho no soratany mamin'ny aina. Ireto avy ireo anay aina amin'ny tantara: Ralala, Christophe Rabiarimanana, Nanja ary Rojo Ranaivoarisoa. Mandry afefy manatontosa, Nanja Razavin-Drakoto, mandrindra ra teknika, Iaro. Misaotra kely antso a. Mba hely zany raha telefona efa ho atsasakadiny angamba ny andro teto izay a. Zao ve raha vao tapitra. Fina koa ny diranty amin'izany e. Volany ty nga miala amin'io telefona io. Tsy izay lanin'io telefona io nge ny teneniko e. Ny sosiete mandohan'io ka izay anaovanao azy fa za efa ny andro ela be teto nefa tsy nirarahinao akory masosotra. Ndra vaviko avy amin'ny Madagasikara kosa ve miantso azy dia ho tapahako. Telo taona nge zany tsy niona anay e. Ay moa ianao ty manana rahavavy e? Ataoko fa vavy tokana ianao io e. Tsy mba niresatresaka an'izany mihitsy mantsy ianao fa ireo ray aman-dreninao foana. Misy rahavaviko any e. Ampy anao angamba izay. Finina koa aloha natongavanao vao maraina ty e. Adinonao nga fa hitondra mpizahatany anao excursion nge anio e. Dia zao ve ianao dia efa tonga haka sahady. Amin'ny sivy nge ny fotoana amin'ireny e. Zao nefa vao amin'ny fitora. Ka naleoko nandeha aloha mihitsy rova. So variana ohatran'ilay indray mandeha iny ianao ka azo menimenina indray. Napalelo ahery nge nazo anao tamin'iny e. Tamin'iny kosa nge vizana be any ariva dia izay tsy nahatafafoa maraina e. Le fotoana koa moa tamin'ny dimy sasaniko. Saika voaroaka mihitsy nge ianao tamin'iny raha tsy namboariko ny resaka e. Ny chef d'agence efa tena tezitra mafy mihitsy. Io dia ila doka amiko eo indray ty toko ty. Tsy mila doka mihitsy fa raha tsy nataoko hoe vaky teny andarana amin'ny pneu dia voaterina n'olo an'iny izay. Ngamba ny roahany teo ianao. Nandroany aza tsy rarahako ry toky a. Nitady asa hafa indray a. Fangahatra ihany moa misy asa. Andray ty vavanao e. Ko marina izanyko. Za koa efa leo anty mitondra mpizahatany mivezivezy ty e. Asa mipetraka sy tsy mba mihetsiketsika indray izao no tiako. Mafianiko andresa mandao havana sy tanindrazana izao e. Dia mahagaga ianao ty raha izany ka. Maninona? Tsy tia mandehandeha ianao. Nefa asa momba ny tourisme nidiranao sy noko fa nianaranao koa. Raha marina aloha dia tena tsy dia tiako loatra izy ty e. Saingy ny namako tena ampianarana mifidy an'io daholo dia mba niditra ihany koa. Ianao kosa ka izany miankin-doha fotsiny fa tsy mba manana an'izay safidinao ko. Fa izany aloha eo ihany e. Inona koa? Efa mba voalaminao ve mifandaram-potoana antsika amin'ity dian'io ty e. Finona koa raha nidirany ty amin'izany e. Asako ange izany e. Ny resaka fiara sy ny familiana atao tsara fa aza mitsabaka amin'ny andraikitry ny hafa. Ianao ty kosa rova dia mba masikeria. Ko marina izanyko. Ferovako ny mba tsy higidrakidrany olona anao angeny mahatonga hanontany an'izany e. Eny e, misaotra aloha amin'ny fahalelovana e. Nefa amin'ny manaraka aza tia midimiditra amin'ny asan'ny hafa fa mandreraka be izany. Indray re mademoiselle Rovo tsy hiditra lalina ny amin'ny asanao tsony a manomboka an'io. Ka ndreo manefa menimenina rehefa vazavazahan'ny olona. Iza koa ny taraina amin'ity? Eno ay e. Filazinina indray e. Aza mitreritrerina moa ianao aloha fa mampatahotra e. Matahotra ve ianao ho sahanany any ahy eo fa za mampiresaka eo ry toky a. Resaka tsy misy dikany akory indray izao nitadiavin'ny ty atao eo. Rovo tony angamba le retsy raha manananaka. Tsy azo hidirana trano ka. Iza ny ampanananaka eo fa za mirediredy eo ianao e. Azoko atao mampanananaka anao raha ilaina ka. Mety tsy misy sainy ty. Ale ty mandeha any fa sao dia ho vonoko eo a. Aleo a, ale! Inona indray izao mbola miverena an'ity eto indray. Tsy ampy an'ity nge nefa nanaovako rokalika an'ity teo. Tsy resaka vazovazo tsony kosa ty rova. Finona indray e. Efa ao anaty fiara dôla ingy ireo olona hoentina mitsangatsangany. Ianao sisa anao andrasa? Ty ve tena dala mihitsy ry toky a.
Atonatonan-tsy atao inona ty ny olona, ha? Ka ianao elabeko fantatro fa tsy maintsy ho tara indray ianao raha tany amin'ny azansany nandrasana. Dia naleoko tonga dia nentina ty zareo mba tsy sahirana koa nge ianao amin'izay e. Inona koa no anahirana amin'izany eo? Lalana efa mahazatra isan'andro nge io e. Zay indray mademoiselle Rovasinsika fa maninona mihitsy ianao ty no masika amiko ohatr'izany foana. Ka tsy tiako mihitsy ny ataony ty e. Zaho mba ianarana kotikotiana. Ataony ty fa mitovy amin'ty anga. Andray kosa e. Somba diso tafahoatra loatra sa vavy Tsy zany. rarahako na tafahoatra azy e. Ty ny teanao amiko. Indray ary tsy maninona fa efiko daholo izany. Ny ataon'ny hafa zamoa efiana nefa vazaha fa firenena tiako. Maka fa nian'ny mpiray tanindrazana amin'ny tena ve. Tsy misy hafa sy tika sy ianao ihany ingeny mba malagasy miasa to amin'ity asansy ty. Dia maninona? Toko mba mifanara-tsaina ao. Sy ny fanara-tsaina nga mibetsaka any. Za ry anina tsy hanetry voninahitra amin'izay sofera. Andray. Raha te hiaraka amin'ny olona ireo vazaha be dia be toko mizaha tany ireo no vidiko fa tsy tia velivelry. Tsy maninona rehefa samy sika mpiray tanindrazana sy samy miasa ty ampitan-dranomasina lavitra ty no mifanambanimbany ohatr'izany. Izany no izy dia aninona nefa. So dia mbola hitady ahy ihany amin'ny manaraka fa aza dia miavinavimbavy ohatr'izany ho ahy. Ka ianao nge mandreraka e. Raha tsy nomenao fanafitoinana toy ireny angamba tsy nahavoaka fitenenana ohatr'izany. Tsy maiko tsiny aloha ianao e. Mety misy zavatra mampiasa lohanao angamba. Vao mariko mihitsy mantsy fa mahalokendrika izany foana ianao matetika. Aza mody manodon-dresaka eo ianao ry toka. Nanomboka oviana koa ianao no nahita an'izany. Hatramin'izay ny rahantsika ny asa mihitsy ka. Toy ny asantsika toy nefa mitaky-endrika mirana sy fahalava foana nge. Samy manana ny toetrany koa fa tsy voatery toy izany e. Mba mirana endrika ihany ianao indraindray fa tahatato izay mihitsy ianao no lasalasa saina ohatran'izao e. Tena misy mahazo anao mihitsy ka. Sa mba nilozany zalahy kosa ary. Raha anty inona nefa nanlozaniza nanlozaniza e. Ary mandeha ty mivoaka fa isolo akanjo aka. Tsy valiko akory ty ka hiandry ahy io. Eny ary. Any anaty fiara zany miandry anao a. Aza atao ela nefa miandry ny olona. Fa mbola anao inona ihany ty e. Ary ianao to mbola tsy miomana ihany e. Miomana anao inona? Fa nga ianao tsy hiasa. Ese. Aleo aloha imezako kely ianao. Fa ahoana Rova? Mandeha ianao mandeha miasa sao tara io. Za tsy miasa intsony raha tsy afaka 3 volana indray. Congé zany ianao io? Telotona nge atsy nijanona ny asa foana e. Ka tsy tokony mba hazo fialan-tsasatra kosa ve amin'izany? Hitako ny tomba miramira endrika eriko. Dia ahoana? Aiza zany mandaniana an'izay? Any Madagasikara ko aiza indray moa? Sambatra ianao Rova. Angina rery aty zany aho manompo. Ohatray, ny mpiara-miasa ireo be dia be ka angina ahoana koa ianao? Efa nilaza ngia fa ianao no mba namana tsoko indrindra taty. Dia afoy izy zany manomboka izao aloha. Afaka 3 volana indray mihaona raha tsy efa mahita asa hafa. Asa tena kosa Rova. Otry, fa zanga terenao. Tsy aleonao ve manao an'ity azy ty ihany e. Ato angeno azo lazaina ho tsara karama indrindra amin'ny samy agence de voyage rehetra e. Ka tsy voatery ho agence de voyage koa nge mesako e. Maro ny asa azoko atao amin'ny mari-pahaizako io. Tourisme tsy longue nge ny anarako e. Oelety amin'ny valosady. Loza mampiresaka eo ihany. Veloma ianao dia mampamangy any an-tanàna any e.
ankehitriny fa enako fanampanohatra amin'izany etrandray satria ho tafahoana indray ny tesiny mba efa botabota ve sa mbola iny kelikely vatana iny ihany izy. Oay, efa ho tonga amin'ny fiaramanidina avy any Paris France. Aleo anatokatona. Efa maro ihany reto mpandeha tafavoaka reto nefa mbola tsy hita ihany. Fa aiza riza sasana trity nandeha indray ve? Nahoana nefa tsy nilaza tamiko raha sanatria niova hevitra tamiko. Lova hoay tony. Ay fa eto akaiky ilay olona ndrafako. Fa aiza ary ndre izany dia tsy hitandry akory ve izany voaka teo? Hitako mihitsy ireny akanjo anaovandry ireny fa tsy napoiziko hoe indriko. Misy vazaha iny ary niara-nivoaka tamindry teo hoe. Ie, fa hoana koa ny tsy nahafantarandry a? Fa ngah dia tena niova be mihitsy za. Tena niova be mihitsy akindry a. Izany dia ireo lasa botabota sady tsaratsara endrika. Mitovy ve ny be atsika izao? Saotsika roa vao tena tsy fahin'ny olona tsy manavaka atsikako. Afa-tsy ny hoe eo amin'ny volo nga. Indri mantsy ity somary miolakolana. Namboarina fotsiny io ka fa tsy maintsy hiverina toy ny indri izao ihany rehefa tsy vita. Fa manao ahoana aloha kia? Inona ny vaovao izay ela izay? Inona moa kiny mba vaovao io a? Ankoatran'ny nahavitan'ny mariazina sy andro dia tsy hitako. Oay, ara-penina tokoa aloha kia. Mamerina ny fialan-tsiny noho ny tsy nahafahako nanatrika ny mariazy indri. Efa reny nazavaiko andry tamin'ny telefona ireny ihany ny antony. Atao ahoana kifa mahasoa aloha vao mahafinaritra. Eno aky. Manao ahoana hono izao tokantrano vao izao? Manao ahoana koa raha izao dahako aho? Fanaraka tsara ihany nareo? Izay aloha fanaraka tsara fa indraindray ihany vao mba miady izany. Mahaiza ihany mandefitra na izany aza. Irengendry lasa iza mba hijerijery andreo. Za mandeha lava sy mipetraka tany tokany ity tsy azo antenaina mihitsy. Zangeky mandefitra fa izy mihitsy ny tena mandreraka. Io indraindry fantatra ange ny toetrandry lova. Raha vao tsy mifanaraka amin'ny sitrapondry dia tesitra indri. Ka mba ny angavy azy kosa ve aky tamin'ny fialan-tsasatra teo mba hoe tsy nanao vakansa dia tsy nasiany resaka koa. Andry izany mbola tsy afaka amindry ihany io toetrandry midongodongo sy fanaovana lemozy io. Mety hoe mbola nisy zavatra nanahirana azy na tsy afaka tamin'ny asany izy ohatra dia iny dia fa avy indri. Indray koa tia mitao mamerary ny azoko. Andao amin'izay koa andefa atoandro ny andro ka. Ny olona rehetra rehefa lasa tsika mbola eto ihany. Fa aiza moa izany kinareo no mipetraka? Any anala mahitsy akia. Anga moa izany tsy efa nambarako andry. Kanefa tsy lalana makany mihitsy ange ty zorantsika ity sao dia tondry fahadiniko ary nentina dia hoe tsy niainako tao anatin'ny telo taona aza. Aleo any atrandry papasy mamoa aloha tsika no mivantana fa mbola misy dinika efa naovako amindry kely. Dinika? Fa dinika inona ke? Andao fa andry maheno azy. Ka inona raha hono izany dinika tondra zandriko vavy fa mihaino ahy Aleo aloha hividy zavatra ho an'ny eto fa aiza kosa dia hiresaka maina eto tsika. Zaka izany ohatra mbola tsy te hinana nenenina mihitsy ranom-boankazo ange no vidiako Ay, izay anga. Ary aza ela ary ndry Matoritory aloha tsy mpandrina eto raha reraka ndry fa vetivety fotsiny ano any Eny re.
Saroko izany fahazazana tato amin'ity trano ity. Miangotongoto tamin'ny papa sy mama. Toa zaronao sivy izany ankehitriny. Hitandry izany fa vetivety any dia tonga. Oay, entiko. Otry, ary avy nitomany angandry izany. Toy ny vatamtampoka teo. Natsiaro amin'ny papa sy mama ary ny fahazazantsika taloha tato fotsiny akia. Raha mbola velona teo angamba ry zareo. Faliana be ny nandraisany atato. Afa mieritreritra n'izany intsony akia. Zaho angamba no anjara natota teraka amintsika. Raha iandro tokoa moa izany dia miarana fohy daholo papa sy mama. Rova efa hoe aleo hijanona any izany fa andriko. Efitsika roa rery aloha izao nitafajanona eto dia ndao mafisina foana ny fankatiavana. Tsika angamotsy mifankatika. Izay indrindra. Tohizantsika foana izany fa aleo ny lasa omba ny lasa. Ary ataovy reto zava-pisotro fa eo no mofotamandro indray ndry. Ao ary. Anjarao kiverako. Dia mba manao ahoana tokoa ky ny fiainandrirerana ampitan-dranomasina any aloha. Manao ahoana moa ky fa toa fiainana ty ohatr'izao ihany. Avy miasa any hariva dia mikarakara sakafo sy mihinana. Dia matory. Mifoha dia miasa indray miampitso. Dia ohatr'izany foana. Nga tsy mandreraka e. Mandreraka ahoana ky? Ohatray, fa ataondry efa vita mora nga izany. Raha zaho kely manao io asandro io tena tsy mba mahatsiaro reraka izany ako. Satria nahoana? Tsangatsangana foana, mandihy, dia avy eo indray misakafo any amin'ny restaurant lehibe ireny. Izany ve dia andreraka? Toy ny fialam-boly ny fiheverako an'izany fa tsy miasa mihitsy. Tsy ndry tokoa matsy ny manao azy ka milaza an'izany. Ataondry efa tsy mandeha daholo amin'izany na vazavaza na menimenina na fanakinana. Itsy ataoko ao an-tsaina ky izany. Ny tafinaretana amin'ny fitetezana an'izao tontolo izao nataoko mibahana dia adino any daholo misorisory. Dia mbola tsy miala amindry mihitsy hatramin'izao ry lova ty fitiavana mandehandeha ity ka. Mba elao amin'izay ky izany fa efa manambady izao. Zaka andeha langa izany vehivavy mandeha lava sy fotsy varavarana izany. Rehefa tsy mahazaka izy mahazo mandeha. Tady indray aho eo. Indray kosa ky. Za kosa ngeky tsy mbola te hanambady izany fa no tsy akambotsy satry sy tsy nanan-keterana dia izay no nidirako tamin'io e. Andray ry lova. Dia fihetsaram-bela tsy fotsiny izany ny raha andry amin'ny vatandreo fa tsy misy fitiavana akory. Aza noho ny any izany resaka izany fa mandreraka fotsiny ka. Ny resaka hifanaovantsika raha teo mbola ho lava. Fa ina marina aloha ty resaka tindry hifanaovana amiko e. Eno tsara ary dia aza tapatapahany mihitsy ny resako. Lazao fa meno ahy e. Tena manome fahasahiranana mihitsy mova ka. Zaho nampidiriny lalina amin'ity afery ity indray. Zaho koa nge no adalana naiky azy teo e. Tsy naharitra ny tongotongony dia niditra ihany. Nefa ohatra no sarotra izy ity rehefa tena diniako tsara. Raha vao diso fihetsika kely monja mazy dia ho vaky barareo ny zavana fenina rehetra. Ary angamba dia tena efara ny fisarahan'ny zareo mihitsy. Aleo fa hiomana tsara e. Malalo, tonga. Vai, izay fa tonga le vatany. Ahoana moa fihetsika ho ilova rehefa tonga toy izao le ranga. Variana be ngendry izany e. Tsy ndry akory angamba zao ny anjoko teo. Inona ny ataondry ato e? Azafady ary izany fa sahirana be mandany mandreto lamba mikorotana ato anaty armoara reto. Ay ve. Ary aty ndrehatra nanoroka sy nanala ny palitaoko mihitsy ange e.
tena sahirana mariny rika. Ay, sorena tamin'reto korotany reto dia adiniko daholo ny fomba fanao rehetra kia. Etsy ary esoriko ny palitao anao e. Misaotra. Ary tsy nanoriko akory a. Ay, ao ary. Zahay. Mamy ry ange izy izany. Fa zao kia. Ianao koa manao an'izay amenatraka. Petra aloha fahaka ny sakafo vetivety a. Tonga mitanjona ny Erika ny aty. Hanao ny asan'ny rova. Tsangatsangana foana amin'izay zany izao dia andia ary sakafo any amin'ny restaurant lehibe rehetra maneran-tany. Ody va dia rova? Mandrosoa. Izary zany. Hoay, bandy bokosy be. Tia angamba izany mpiara-miasa amin'ny rova izany. Tsy tamana-tany angamba dia rova ny verina sady. Manahoana aloha e. Ny arahaba ve tsy vita akory dia efa fanontaniana sady no asesika e. Manahoana ary rova e. Kagaga amin'ity ianao ny verina sady tiako. Teo anefa efa nila tsy ho andry ery ny fotoana andehanana. Tsy misy elam-bolo mihitsy any dia kambe anyjanona tany e. Aleoko ihany atiako. Za ngefa niteny taminao fa ianao ihany maimaika ny andeha teo e. Ka rehefa afaka namangy ny havako tamin'ny fotsiny aho dia izay ny zava-dehibe e. Ny ankoatra amin'izay, tsy dia nisy dikany tamiko loatra. Ary ny ovange rovo izany no miverina avy any e. Lasa sary kikendrika sy miramirana ery. Tonga saina tamin'ilay resako indray mandeha iny angamba. Sa nalahelo ny havany tokoa izy tamin'ireny ka noho ny ona dia afaka. Fa inona koa tia nahazo anao tampotampoka teo no to lasa saina be. Amin'izay za ihany nataonao tsara jery. Misy tsy mety anga aty amin'ny vatako sa? Anka tsy hoe misy tsy mety akory fa za mihitsy gaga. Inona ny mahagaga anao? Zao fiovanao zao ka. Ay ve, ka niova ny atsara sa ny eraty? Lasa fanaperana. Sany a? Misotra? Tena marina nge zany e. Hitako tsony zao izay azo kianina momba anao na endrika na bika indrindra moa fa ny toetra. Zao mihitsy ianao vao tena mendrika ny tiasy ity. Maninona tokoa moa raha tsy mifanova-tsony izay sy rova fa mijanona amin'izao e. Ohatra mety amiko tokoa tiasy ity a. Aleo fa ho teneniko izy. Mba nandeha amin'izay tokony ho izy ary ve izay ny zavatra ataony kala ratsy iny ihany e. Fantatro ihany mantsy ny toetrany iny. Olona jejojejo sy pendipendina e. So mba hanao zavatra fahafa. Ndray mampanahy koa izao dia so tamanany iny ka tsy eto ody ety tsony. Izay vao tena loza ny azo. Mahay mamaky boky. Oe, tefy. Za ihany aky fa za taitaitra. Nahoana kosa renao no nitsaitsaika fa tsy miantso toy ny fanaonao isan'andro e. Mba te hisangisangiavanao fotsiny re a. Zaho a mba mahita na mamaky bokiko. Dia maninona raha mamaky boky? Ka hatramin'izay mantsy niandrona ny vovoka teo fotsiny izy ireo fa tsy mba nisy mpandray. Za nefa mba sahirany ery nitondra azy avy any. Sao mba halinanao? Mbola sahiran-tsaina re tamin'ireny manomboka izao a. Ho hitanao amin'izay fa azoto hamaky azy ireo tsara mihitsy a. Betsaka mihitsy mantsy ny zavatra mahaliana hitako ato anatiny. Izay mihitsy angeny nandrasako taminao e. Faly be ankehitriny fa liana mivaky boky ihany ny vadiko noho ny farany. Fa tsy namela azy ireo haingo trano teo fotsiny. Efa liana izao ka. Mbola tiako vakiana mihitsy aho izao ny karazany toy ity amiko ity.
Mbola maro ny karazany toy ireny eny ampiasana fa aleo amin'ny ariva e. Hitondrako maromaro mihitsy ianao raha izay foana. Ho gaga angamba ianao raha tafaverina eto lova fa tsy misy andray tsony ireo boky ireo. Mba efa henonao tokoa moa fa teraka ilay namanao ary amin'ny Vilavatsoa. Izany ve? Dia ahoana? Tsy andeha hamangy antsika? Asa? Miankina aminao? Miankina amiko ahoana re? Tsy anareo akory ny tena mpinamana? Reny tamin'izy bevoka mila tsy ho hita ato an-trano mihitsy ianao fa any foana. Ka no niteraka indray izy ity toa tsy nanaitra anao akory. Sa niady ianareo? Tsy niady izany izay fa za mihitsy no efa tonga saina dia tsy te handao an'ity tokantranoko ity tsony. Angaha kosa moa tsika dia hoe hijanona ilany fa mamangy fotsiny inge dia miveriny e. Dia ao anaty koa moa izany izao. Ilay olona fa tsy fantatro akory. Tsy misy fantatro koa na dia izay fifandraisana izy sy lova aza. Ty vao tena ho raharahany io. Indray ianao fa lasa saina ry lova. Isaky ny tonga ato trano aho dia mahita anao toy izao foana. Fa misy inona? Misy taratasy izay ry ilaiko nefa tsy tadidiko no nametrahako azy e. Fa taratasy inona? Ilay boky mpianakaviana nosoratantsika e. Tsy maintsy entina any amin'ny birao amin'ny fokotany faran'izay aingina hono iny fa misy ilandry zareo azy. Iza no nolazan'izany? Ka tonga teo ilay madama iniko. Atao hoe sekretera amin'ny fokotany angahona izy. Ka efa nijerena tao amin'ireo misy ny atota taratasy sarobidy ve nefa? Aiza izany? Ao amin'ilay misy ny taratasy ny tany sy ny taratasy momba ny asako re. Adinao angaha? Ianao ihany nefa nanakambana azy ireny amin'ny toerana iray mba ho mora jerena. Tena tsy tadidiko. Mba azonao alaina very tefy azafady. Ndao mihitsy ianao hiaraka amiko ka dia tadidio tsara amin'ny manaraka fa ao daholo ny atota taratasy sarobidy rehetra. Io dia jereo ty lakle. Hoay, tiako ilay izy ry tefy Tsy efa milaza aminao Atsika roa mihitsy ange niaraka nametraka an'ireo fa tsy fantatro koa izay antony nanadinonao azy. Misaotra ki malala, tena tsy tao andohako mihitsy iny. Angaha kosa dia vita mpisaorana fotsiny izany e. Aodray ary e. Izany fahasambarako manoroka azy e. Dia mihevitra tokoa mantsy izy izao fa tsy fantatro hoe tsy lova. Tsany akory angamba na ny hifanatry tavy amiko azy raha toa ka fantany izany. Izany tokoa ny tena fitiavakavana, anaovana sorona ny tena mihitsy. Odrova ndry avy nitomany angah ianao izany fa nisy inona? Misy zavatra manahira-tsaina mihitsy amin'izao fotoan'izao ry toky a. Inona izany? Nahoana razaraina? Misy fianakaviana marary mafy ny Madagasikara any dia tsy maintsy makany amin'ny Tsaboazy. Ny antso atao mantsy ilay rahavaviko mipetraka any. Fa ngah dia tsy misy olona afaka Tsaboazy mihitsy any no ianao aty lavitra ity indray no atsona. Ka za mihitsy ange hono tadiavan'ilay olona raha mba fantatro manko fa vadiko sy ny olona marary izany a. Fa aretin'inona hono no mahazo an'izany avanareo izany? Miasa amin'ny laboratoara izy dia mipoany zavatra tao hono tamin'ny nanao fanandramana dia mahina tsasaky ny vatany. Dia ahoana? Tsy maintsy ho any izany ianao? Ny fotoana hidiranao hiasa nefa ty vakaiky. Izany ange ny mampiasa loha io ry toky e. Zava-doza indray izany io.
Tsy vitan'izay loza fa miteraka fahasahiranana mihitsiko. Zaho aty dia voatery tsy maintsy mandeha nefa ny asa efa nomboka. Farandarana koa tsy andaniny tsy maintsy tadiavina. Rehefa tsy mazoto ihany moa ianao nahoana nefa raha mijanona dia vola no alefa. Vola tokony hitsaboana an'ilay olona mantsy laninao atao saran-dalanao fotsiny. Tao mety koa izany ao tokoko andrasy fa hiantso an'ilay rahavaviko any dia arosoko amin'izay sosokevitra izay. Ianao tonga raha koa nanahoana ianao izany? Marary ary lova. May daholo ange ny ilako havanana iny. Hitako io tena afo be mihitsy angamba na maihany io ao. Tsy vita an'izay hoe hafa ny vaky le tavoahangy misy an'ilay ranon-javatra nanaovana fanandramana ihany koa niparitaka taty amiko daholo. Izany dia ahoana nefa hoy ny dokotera tamin'io? Mety mbola hiverina amin'ny laony ihany ve ny hoditra rehefa sitrana sa anolatra io? Izay aloha tsy fantatro hoe. Izy moa teo nitsabo afotsiny aloha fa tsy mbola niresaka an'izany. Dia mahazo misakafo aloha ve ianao mahazo misotro rano ihany koa? Mety mahazo angamba matoa izy tsy niteny. Na izany aza mila notaniana tsara ihany dokotera ka aiza moa izy izay? Any amin'ny biraony ihany angamba izy ka. Aleo ary aloha ho any sao dia anao tao foana eto mantsy tika ka hanahirana. Tena mampalahelo amin'ity ity tovovavy ity ka. Izy indray ity ny sahirana toy ny tena hoe vadika. Efa ilay tena vadiko an'izao variana amin'ny kilalao sy ny rendrarendra isan-karazany. Ity mihitsy ny tokony ho vadiko fa tsy lova. Mahazo mihinana hoe ianao mitsabo fa tsy mifady ny mihinana ka ianao izany mba tsaroan'ny vavanao fa ho karakaraiko Aza dia misahirana loatra re ianao ry lova. Ho reraka ambony ihany ange ianao ny fotoana hivoahako ato mbola tsy fantatra. Ka izy ary ny karakaranao eo raha iravoravo-tanana hitanao tsara fa mialangalana daholo ny olona. Eny ary lasopy izao ny tena mba tsaroako. Andeha hikarakara an'izay vetivety ary fa raha mandalo ny dokotera manaritra taratasy mpanafody dia asaiva apetrany eo fotsiny aloha rehefa tonga mikarakara an'izay. Dia tena tsy natakalo ny lovany rendrarendra mihitsy ty aretim-badiny ity. Reto volana alefa amin'reto izany no eritreretiny fa ahasolo tena azy hikarakara ny vatiny. Sa tena tsy tia miaraka amin'ny teniny tokoa izy io. Lova. Izay raha afako. Aza dia miasa saina be loatra toy io intsony fa efa salama ange aoriana ny vizity anio angamba dia efa ho avoaka ny dokotera ny hopitaly Isorana an'Andriamanitra izany tefy mafy ange izay efa ngirifirina ny aretanao tao anatin'ny ray volana teto izay Tsy zarery angeky ny aritra an'izany fa ianao koa tsapako ange ny fahasahirana-tsainao tao anatin'izay Raha mba fantatry tefy matsy fa zava-dono tena mampiasa saina fa tsy ny amin'ny fahasalamana ihany ho gaga angamba izy. Aza manao ohatran'io ianao. Zavy ange no manjary malahelo raha mahita anao miasa saina lava toy izao Ny amin'ny lova angamba ny tena mahampiasa ny lohany mafy toy io ka. Saingy ataonao ahoana moa ny anambaran'izany amiko mahampalahelo aty tovovavy ity ka. Noho ny ditran'ny rahavaviny dia izy ny voatery mizaka azy. Tefy matonga ianao? Ka tsy niteny ianao dia mba nangina ihany koa Azafady ary tena miala tsiny fa za tokony hanala sorisory ianao indray ity ny variana fotsiny eto. Rova,
Miainao moa ianao? Iza tsara hoe tia anarana netsoanao aty io? Oay, azafady fa diso ny vavako e. Fa zao e, raha vao tafavoaka soma tsara eto dia hitsangatsangana any amoron-dranomasina any tsika. Rova ahoana koa nafantarany an'izany? Sa efa fantany ve hoe tsy ilova fa no tsy miteny izy? Tena loza raha izany marina sady afa-baraka. Tsy hainao mihitsy angamba ny resako ry lova e? Ino mihaino anao ary ahy e? Aiza ny toerana tianao aleo rehefa tafavoaka eto izy tianao re dia tiako e. Aleo ianao indray mba asaiko mifidy. Raha ny Nosy be Elville tianao? Eny re, tiako foana ho dia tsy mba misy oroka kely kosa ve amin'izany e? Fa ahoana amin'izay ary e? Tsy maninona ka ao ary e. Ay moa tsy rova fa ilova loza. Tena mba mamelombelon'aina tsara kosa nge izany rivodrivotra ety izany ry lova e? Sa ahoanao ianao? Rova mody ataon'izany fotsiny ve nefa efa mahafantatra ny marina izy. Raha atao hoe tsy mahalala nefa nahoana ny rova no anarana voatony fa tsy anarana hafa. Rova, tsy miainao mihitsy nge ianao e? Miaino anao fa atofy ny resaka e. Variana mijery andry sambo mipoitra very anaty ranomasina re fotsiny e. Ay ve, fa hono mahay milomano nga ianao io? Mahay aka. Te ilomano nga ianao? Raha mazoto ianao? Mazoto fa ndao e. Oay, nefa dia anala akanjo ety masony tefe ndao amin'izay ary efa vonona nge ary? Andao ary andraso fa anao maillot de bain vetivety efa niomana ihany izy fa mody adala fotsiny akanto ny sebika amin'olona re izany. Ndao amin'izay ary andraso aloha fa ohatrany tsy mifatotra tsara ny tady ny arotratra-nao va ao anaty rano ao fa aleo amboariko tsara aloha. Ao ianao anamboarako azy ka? Efa manamboatra azy re io e. Zay rehetra tefy ndao amin'izay ary Nanina no lozanao tany amoron-dranomasina teo ry tefy? Tefy manontany ianao ange ahy e? Tsy tiako fotsiny zavatra nataonao tany teo reny e. Rary ny vereny aminao. Fa naninona anao anefa e? Ianao ny fampitositosy tamin'ilay vazaha teo iny ka. Ataonao fa mahafaly ary eny. Saro-piaro ange ianao izany e. Tsy mifampitositosy izany izay teo fa mifampiarahaba fotsiny dia mifanoroka tamin'ny takolaka. Oay, tena saro-piaro tokoa. Izy nefa ny tena mahasaro-piaro lova ny mahavady koa sa irova fotsiny soamitsy. Tefy namako ange iny vazaha iny fa tsy arak'izay eritreretinao akory. Nanomboka oviana koa ianao no nananamana vazaha. Oay, ay tokoa moa izany tsy namako iny satria tsy irova eto anatreha ny tefy fa ilova. Ataoko ahoana nefa mody tsy ahafantatra an'iny. Izay aza ny ray fiaramanidina mihitsy tamin'izao diako aty Madagasikara izao. To manomboka mahantreraka ako izany ka. Hitanao izany fa tsy mahavaly ianao. Izao rery tefy miaino anao ilaza ny tena marina momba azy amin'izay angamba izy.
dia ahoana ho tapaka hatrehfa izao kilalao mahafinaritra azao fa andray nitoerany amin'ny maharova azy amin'izay izy na nenenako ihany takizay tsy nanao andreny fihetsika reny sao aty nikapoka lohatsokona ka nafolombola olava aleo asipanazavana tsara mihitsy amin'izay zao raharaha zao fa samy hijaly am-poety foana na iza na ianao raha mbola ho tohizana ihany zao aleo hijanona any amin'izay zany resaka izany ry lova atizerana sendra nandalo fotsiny angay iny ny hafa tsy tena tao am-poko akory andao antsika hiaraka ao amin'ny restaurant ambany dia miverina ny amoron-dranomasina rehefa avy eo mijery ny filetehan'ny masoandro ndao Vo tena mahatoko hoe fantatry tefa tsy lova saingy mo tsy miteny izy angamba mankafy an'izao kilalao ratsy zao izany lasa mpijoko voadoroko ato anatin'ny tera raty raha izany nanantenany amingana kanjo voavingana tsy roko to tady tempo fitiavana ny telo izany matsy ny foko ankehitriny ka to tsy dia hisaraka amin'izany tsony Dre, fa ino ty mampiteny rery anao? Mandinika an'ity fiainan'ity ho azary tefy Ay ve, sady anony ihany re zany Reto ny sokola sy ny gâteau hoany fa amin'ile karazany tianao mihitsy ireo mientiko ireo Zanga mo ty antony lova mipinana antony Takadrovako angamba kehitriny fa fantatro hoe tsy lova izy noho izany dia tsy maintsy hanapaka an'izao kilalao mahafany zao atoato ny tenany zany efa zany toa tsy tia hisaraka amin'intsony dia ahoana tefy rova oay lova mantsy Mazary zao fa tsy noho ny amin'ny mahalova ny tiavany tefy fa amin'izay rova mihitsy raha tsy izany mantsy tsy ahatonina n'izany anaran'izany foana izy indro zay lova tsy tianao indray nga reny zavatra nientiko reny no toa tsy mihinana ianao sa za mihitsy ve ny tsy tianao tsony za mody me tsara velatsy ho ianao ry tefy matoanao fa tsy fantatro moa ny ao an-tsainao fa nahoana ianao tsy mamaly manontany ianao nge tianao ry ary tefy amin'ny anaran'ny lova ve ny tenenako an'izany sa amin'ny anaran'ny tenako manokana misotra ry lova eto rovako izany vady malalako izany tefy lova Fanapahan-kevitra ry rova hijanona ihany sa andeha zao efa hitanao nijanon'izao andeha ahoana indray ny vola azy efa nalefako metimety izany fanapahan-kevitra izany ry rova laha ny vola tamin'ny tsy antony tamin'ny fotsiny mantsy ianao raha nandeha izay no tena nanapa-kevitra ny janonako fa ny loza indray ange dia kekerany mieritreritra rereto tsy olana indray raha izany ka aka congé dia ho avety isan'andro mba hanala fahanginana anao ka le amin'izany natao trano ato mihitsy ange no tena mampanaikitra ny eritreritro afaka mandehandeha nge tsika raha izany foana sa ahoana izy ohatran'izany indray veritoka tena niova mihitsy rova raha re mitoetra ny talo reny nefa izao no nilazana an'izany efa nikitakita toy indray dia aiza ny toerana tokony aleha amin'izany oritoky mahita nga ianao hoatray
any amoron-dranomasina ohatra na any amin'ireny toerana manatantara rehetrareny re. Oi kely esy toky a. Izany ahy ny tokony efa nataony lahatra amin'izay dia mifanaraka tsara tsika. Fa inona ary teny tombo fotsiny teo Lova. Aleo mihitsy aloha hipetraka ary tokoka reraka be azany. Tsy mbola nandeha firy akory ve tia reraka sady reny ty lavitra ezaka sy tsangatsanganana rehetra nataontsika ireny angamba no mitaky ry toky a. Torimaso raha teo koa moa tsy ampy. Andao arody any amin'ny hotelitsika raha zany any afaka mitsotsotra sady resaka. Ohatry ary tao sotroina daholo koa ilay whisky tamin'ny tavoahangy teo. Ka tsika efa andeha ihany dia avela ho sotroindry zalahy io fotsiny kosa ve iny. Dia ho mama ianao. Fa ny alam-bola. Dia ahoana tsika? Ahoana? Iza aloha ny lazainao fa mama. Toko zany mama. Ndao andeha. Ary aza mivembena toy izao ary efa mamenatra olona. Zareo angera tsy aty amintsika daholo ny mason'ny olona. Aleo hijery izy raha mbola tsy nahita. Felonana koa ny andreo mahitatsika miaraka. Ary tsy tatanako ianao fa sao dia misy ny sitonao koa. Lozy ty fa mamy be to. Tsy misy mamy zany eo raha fa aza memenao anao. Ary andao fa inona mbola mampisalasalanao io? Hay azany sotomina mafy be ohatran'izany amin'ny tanako rotoka. Ka ianao ohatrany olona tsy andeko. Andraso aloha fa mipoketraka nge mbola tafely io e. Alay vangina dia andao sao sotominy zalahy io anao. Mbao ary. Diro anaty fiara. Rova. Tsy fantatrao mihitsy no fitiavako anao io. Tsy ny elany efa tianao saingy gidagidranao foana. Malahelo nge amin'ireny. Eny rehefa alefasa amin'izay ty fiara e. Eny ahoana e. Tiako venao ny dika za ahoana e. Tsy azoko. Andao aloha rehefa any an-trano miresaka an'izany rehetrarehetra izany ry toky a. Tonga dia raha zao eo raha ngava andraisana any an-trano ahoana indray. Misofoko izany efa mangididy teo eny. Tianao re ahy e. Ary andao amin'izay? Avo landraka tsy takato. Sotanao Andriamanitra fa tia ihany le tiako. Efa akaiky ty fotoana hiterako azy. Ilova nefa tsy hita maty tsy hita velo fa miletika atsona tsy tratranso mihitsy amin'ny telefona. Fa inona mihitsy ny tena ho atsain-kala ratsy iny. Tonga aky malala. Aiza indry e? Le tefondozy iny indray izay mety tsara vela tsy matsiravina. Variana be nge ianao izany ato e? Tsy tiako maizina fa lela-panara roa patiko izany. Fa maninona ianao e? Mela any ianao fa tsy ilaiko akory e. Lova, tsy azoko mihitsy fa misy iny e. Tsy misy lovanao zany koa eto fa mandeha any e. Matsiravina. Iny ty nahazo anao e. Sananena tokoa ary zandro any. Tao mahasorena daholo zao zavatra rehetrarehetra zao. Efa na dia hitefy azy. Satroko dia ho vonofrona sotarotarofana mihitsy. Sao dia mba marary ary ianao ty e. Tsy fombanao mihitsy zao ka. Marary tokoa ve ahy e. Atao tsy azoko be ihany tokoa mantsy zany haiko zany. Ary ianao ka alefa hiantso dokotera mihitsy dia n'izao e. Ahoana moa zany ny hevitrao amin'izao ry tefa fa manananaka hoany aho ny dokotera. Ka ahoana moa fa tetezaina zany izy ka. Aza mody adala ianao ry tefy a.
Odianao tsy fantatra ny olana goavana teraka izany Atsoatsy. Ka inona tsony ary izany no ambarako ianao ka raha ny marina nge ka tsy misy fantatro izay tianao ambary. Zanatsika no ao kibonao, ka inona moa no mahaolana an'izany? Tena tsy vanina ianao ry Tefy. Tsy vanina? Fa ahoana? Mpanararopaty ianao e. Efa fantatrao hatramin'ny ela ny marina kanefa dia nodianao fanina. Lova. Aza tsotsonao amin'izany lovalova izany tsony fantatrao tsara ny anarako. Fa inona raha ny tena nomezanao tsiny tsy azoko mihitsy ange. Enao fototra izao rehetra izao. Raha tsy nody fanina ohatry ireny ianao tsy mitranga akory ny ohatr' izao. Tsy misy idirako loatra ngeny amin'izany Tompona andraikitra ianao nahoana ianao no efa nahafantajavatra hatramin'izay nefa nanaraka ambokony fotsiny. Zaranao mihitsy aza angamba nisy ireny. Aza dia masika toy olo ianao mba tsy manapidiny koa nge Tsy manapidiny tsy manapidina. Fananina mihitsy ianao no ararotonao mpitiavako ny rahavaviko mba hanaparanao ny filan-drafinao. Olombelona ihany ange Rova mba manana ny fahalemeko mba niezaka ihany tany amboalohany hanohatra ny fakapanahy saingy nahery noho izay izy ka lavo ihany dia tsy mba nisainao kely akory ve ny amiko tsy nieritreretinao fa ny fiainako ray manontolo no potika ao anatin'izao mamela ianao Rova, fandrika ny velatra sarotra ny elana ny naraviravy teo amin'ny loko ka tsy voatsipako lehilahy tsy mendriky ny avela heloka mandrakizay ianao ry Tefy lehilahy tsy vaniny mpanararopaty. Renirento ny adaly ety an-dalambe ety asisty. Tsy misy mamy amiko tsy amin'ny fiainany. Samy nafoky daholo na iolova na irova. Ary le zanakay mba nampianaiko. Inona tsy moa ny amiko tsy aleo mamono kena. Tefy Mba iza koa ary zany miantso azany. Iza ny mahafantatra aty amin'ity toerana ity? Tefy fa mitady anao inona ianao izany aleoko maty maka ala daholo izao ny tontolo izao sy ny olona. Tefy adala angahy ianao aleoko tonga dia mitsambiko ny eo alohan'ity fiarabe ity dia vita sosakana an'izany olo izany ka tsy tanteraka ilay ny faniriako. Isa roa tsy mahazo metsika ianao ry Tefy tadiavina oka ambody sady angaty izanatsika ty. Rova manofy asa tena zava-misy zao tsy manofy ianao ry Tefy za Rova nofo aman-drato koa ty manoloana anao ty. Rova toa tsy mino ianao ve ny nanala tao anatin'ny vovondra fahafatesana? Za tokoa ry Tefy mba azoko fantarina ve ny antony? Satria raha injanako ianao ampy angamizay. Rova mifona nanao raropaty sady tia tena loatra ihany koa dia tsy mba nihevitra ny hafa mivaly amiko anefa izany ankehitriny ka mila tsy ho tantoko tsy te hiaina eto amin'izao tany izao intsony menatra na dia nisy eo hitan'io masoandro aza aleoko milevombelona. Hitrotra ho aiza nefa ianao menatra anao izao rehetra izao ary Rova. Tsarovy anefa ry Tefy fa tonga eo amin'ilay fitenenana sika izao ny vitsy mikitra ny irery tsy avy aminao rery ny nahatonga an'izao zavatozy izao fa samy tompony antoka daholo sika telo dia iza ianao ary Lova. Saingy izany tena fototry ny heloka nanao an'ireny fihetsika ireny aza mantsy nareo efa tsy nanaika dia tsy mitrango izao. Raha tsy nihevitra avy ny Lova koa no nitanterahako dia tsy nisy koa izao samy diso sika noho izany mila mifamela. Mamela avy ianao Rova? Mamela anao ary Tefy ary mamela koa ny azosoany Lova. Lova mba aiza moa izy amin'izao fotoana izao? Tefy
Efa tsy namatsika intsony izy. Niaran-doza tany Frantsa ankehiso ny olon-tiny dia samy nidosy ny fahafatesany. Zany ve rova? Zany marina. Mampalahelo zany. Dia hoazonao irerika io zany sisany eto an-tany. Ka tao ahoana izay ny lahatra. Mazany aza nefa tsy ho kivy aho sanatria. Tsy ho kivy aho satria manana ty zanako atao kiboko ty. Sambatra ianao rova. Fa za zany mba ahoana e? Afaka mba manorina fiainam-baovao miaraka aminareo ve? Raha sitraka aho. Sitrako tanteraka rova. Mafy tamiko angereny tafasaraka taminareo reny e. Tsy misy ary tsisy ahavita ny vitanao tsony rova. Ianao no masoandroko. Ianao no fiainako. Tsy mahay ho androva intsony ve no mahatonga anao hiteny an'izany ry tefy? Angamba. Nefa na izany aza tsy maintsy niteny amin'izany taminao ihany ary rova. Tiako ianao. Tiako satria tandindo ny endriko ilay olo tiako. Tandindona nge zany ny tiavinao e? Eny e. Tandindona velona. Sady tandindona mitondra ny zanako kibo. Efa re. Afandray zany. Tandindona mitondra voka. Natolotry ny ase amin'ny radio anareo teo. Tandindona mitondra voka. Tantara indray miseho no soratany Mamiaina.